Fiara-miasa goavana mandritra ny 5 taona no iarahany Ministeran-jony sy firenena Alemana amin'ny alalan'ny GIZ ho fampiroboroboana ny sehatry ny fiompitrondro eto Madagasikara no tanterahina omaly tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny atrikasa mahakasika an'izay. Ho fiadivana amin'ny ady amin'ny anoanana sy ny tsy fanjari-tsakafo ho fanenana ny tany fahantrana eto Madagasikara dia misy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta dia ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny Ministeran-jony sy ny Arina anaty rano ary ny firenena Alemana amin'ny alalan'ny GIZ entina hanatsarana ny sehatry ny fiompiana trondro eto Madagasikara. Aharitra 5 taona ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny tetikasa CEO izay manomboka amin'ny taona 1994 ity ka hatramin'ny taona 2022. Faritra teto amin'ny faritra au plateau fa tiako hazavaina kely fotsy zany ahoana ny tantaran'ny fandehana izy ity tamin'ny herintaona misy fivoriana izay natrehanay tany Bruxelles tamin'ny cadre ny ACP sy ny Union européenne dia tamin'izay fotoana izay nisy contact nataonay tamin'ny représentant ny GIZ tany par réunion dia zareo tany rehefa avy eo teny hoe fandehan'ny procédure jerelay avy any Allemagne dia contactenay ny GIZ any Madagasikara efa tamin'ny juillet zany tamin'ny 2015 dia nisy échange mifanaovana zany teo mifamatany sy ny rehetrarehetra dia nanomboka tamin'ny volana décembre teo zany dia hoe m'intéressé amin'izao ny ara-asa any Madagasikara tamin'ny cadre tanjona ny ampiroborobo ny fiompiana trondro entina ampitomboana ny taham-pihinanan'ny malagasy trondro mba ho hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 7 kilao isan'olona isan-taona ary ny hanatsara ny fiari-piainan'ireo mpiompy-trondro sy hamatsiana ny tsena anatiny. Mahatratra hatramin'ny 5 tapitrisa euro ny famatsim-bola amin'ny fanatanterana ny tetikasa CEO. Isy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo vondro ny mpiompy-trondro ho fampiofana anazy ireo amin'ny fanatsarana ireo teknika atao. Amin'ilay fiompiana trondro zany misy teknika tsy maintsy atao indrindra rehefa anaovana resaka écloserie dia misy koa fanatsarana amin'izay teknika efa misy amin'izao fotoana izao dia ampiasain'ireo mpiompy malagasy koa dia izay mahatonga ny hoe le fiara-miasa io zany ankoatra ny ministère dia misy ireo partenariat iarahana amin'ireo fivondrona ny mpiompy malagasy amin'ireo faritra tenenina ireo zany dia misy ihany koa zany karazana fanatsarana ny qualité ny zavatra vokany. Tany amin'ny faritra Diana sy ny teto Avoatany dia ny teto amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moronmania, Haute-Matsiatra ireo no nanatanterahana ny tetikasa. Isy ny fanatsarana ny kalitaon'ny trondro amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny trondro akanataranaka, tilapia sy ny karpa ho an'ny ranomamy ary ny concombre de mer sy ny alga ho an'ny ranomasina.